Faly miarabanao namana mpitarika miomana amin'ny fankalazana ny krismasy isika. Hatrizay ry namako dia nihevitra foana fa isika malagasy no manana ny anarana lava indrindra eto ambonin'ny tany. Fa rehefa namaky ny Isaia 7:5-5 dia niova indray ny hevitro. Zao mantsy ny voalaza ao anatin'izany hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriana ny fiadanana. Jesosy Kristy no ambarany zany faminaniana zany, ary rehefa mijery an'izany anarana zany dia tena lava zany anarana izany, lava zany anarana izany. Saingy izao nefa no hitantsika vao anaty soratra masina, tsy dia tena nisy niantso an' Jesosy tamin'ireo anaran'ireo. Ngamitsika tsy mbola nahita olona niantso azy hoe ory mahagago mba sitrano aho, na hoe ry andrian'ny fiadanano, na niantso azy hoe ry rainy mandrakizay tsisy niantso azy an'izany. Fa ireo anaran'ireo tsy natao anarana fiantsoana, fa anarana zay mamaritra no maizy azy an' Jesosy, anarana zay mamaritra ny asa sy ny andraikitra zay nitanterahany teto amin'ity zao tontolo zao ity. Koa andesika ry namako mpitarika hijery an'izany anarana tsirairay izany, ary hijery koa zay lazainy zany anarana zany ho antsika tsirairay avy. Ny anarana voalohany hitantsika eto ry namako mpitarika dia ny hoe mahagaga. Ka moa tsy izany tokoa fa Jesosy mahagaga ny natongavany teto amin'izao tontolo zao, mahagaga ny fampianarany, mahagaga ny asa zay nataony, fa izy mihitsy amaha-Andriamanitra azy dia mahagaga, mahasondriana, mahatalanjona, mahavalalana. Ny vavaka zay ataoko anao ry namako mpitarika dia mba ho hitan'ny olona eo amin'ny fitarianao sy eo amin'ny fiainanao koa izany mampahagaga an' Jesosy zany, ka ho gaga ny olona amin'ny fitarianao, ho gaga ny olona amin'ny asa samihafa zay tanterahanao miaraka amin' Jesosy. Ny anarana manaraka eto dia hoe mpanolotsaina. Voalaza ary hitantsika amin'ny soratra masina fa hatrany amin'ny fanorenana n'izao tontolo zao dia ny fahendrena tao amin'ny tompo no nanorenana izao tontolo zao, namoronana ny olombelona sy ireo zava-mananaina rehetra. Ary zany fahendrena izany dia hitantsika taratra ao amin'ny tantaran'izao tontolo zao, ao amin'ny tantaran'ny fiangonana. Tena mpanolotsaina tokoa Jesosy, ary ny vavaka ho ataoko anao ry namako mpitarika dia io fahendreny Jesosy io zay ambaran'ny soratra masina azontsika angatana amin'ny fotoana rehetra. Io fahendrena atao amin'ny Solomona io no fahendrena zay hitarika sy orenan'ny fitarianao ka tonga an' Jesosy Kristy ho mpanolotsaina amin'ny fotoana rehetra zay anatanterahanao ny asa fanomponao. Ny anarana manaraka dia ny hoe Andriamanitra mahery. Tena Andriamanitra tokoa Jesosy, Andriamanitra izy. Ary zany no anisan'ny mampiavaka ny fivavahana kristianina dia ny mahasady Andriamanitra no maha olombelona an' Jesosy Kristy. Fa Jesosy dia Andriamanitra, ary Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahery no ny hery rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary izy no mampandresy sy mampahery antsika eo amin'ny fiainantsika. Ary ny vavaka ataoko anao ry namako mpitarika dia mba tena ho mpandresy miaraka amin' Jesosy tokoa ianao, ary ahery miaraka amin' Jesosy anao, miatrika ireo fahasarotana rehetra zay tsy maintsy atrehantsika amin'ny mampitarika antsika, fa indrindra amin'ny mampitarika kristianina antsika. Rainy mandrakizay. Raha ny marina ao amin'ny telo zo iray, Jesosy Kristy dia naka ny toerana mahazanaka. Izy no zanaka malala, izy no zanaka makatoa, izy ilay zanaka zay nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana hamonjy antsika. Fa izao isika kosa dia natsangana tao amin'ny fanamasina ho zanak'Andriamanitra, ary isika dia atolotra Jesosy ho zanany eo anatrehan'Andriamanitra. Tahaka an'izay rehefa tonga ny fotoana hijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia hiteny koa tsika hoe inty aho ary ireto ireo zaza zay natolotra ho ahy. Dia tahaka an'izany koa no mahatonga antsika afaka milaza fa rainy mandrakizay Jesosy, raintsika mandrakizay izy, tsy hamelantsika ho kamboto mandrakizay satria Andriamanitra velona ary tsy ho faty intsony. Noho izany dia tsy ho irery isika eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary tsy ho rery isika mandrakizay koa. Izany no hiderantsika azy amaray ny mandrakizay azy. Andriana ny fiadanana. Tena andriana tokoa Jesosy Kristy ry namako mpitarika. Mpanjaka ny mpanjaka izy, tompon'ny tompo izy,
ambarany Ezekia, ambarany Salamo, ambarany Daniel, izany mahampanjaka ny mpanjaka, mahatompo ny tompo azy zany. Mpanjaka ny fiadanana izy, fiadanana no entiny, fiadanana tsy tahakany zay omeny zao tontolo zao, fa fiadanana hafa mihitsy. Izy no mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra, mpampiavana ny olona samy olona. Koa enganery namako mpitarika, ianao koa dia mba ho fitaovana hampanjakana zany fiadanana sy fampiavanana zany amin'ny alalan'ny fitarianao, tsy voamaika hanampy fikotranana na hanampy fahorinany amin'izay efa mampahory ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty isika, fa ho mpitarika mitondra fiadanana, mpitarika mitondra fampiavanana. Ary mifarany namako mpitarika, ambaran'ity Isaia ty hoe zaza miteraka ho atsika, zazalahy no omena ho atsika, ho atsika no niavian'i Jesosy. Tsy ho an'ny anjely, tsy ho an'ny fanahy hafa zay any amin'ny rivotra any, fa ho atsika olombelona, ho anao mpitarika, ho an'ireo olona zay tarianao. Ka engane ho tena tanteraka amintsika tokoa zany hoe Andriamanitra ao amintsika, Immanuel, Andriamanitra eo amintsika, Jesosy amin'izao fankalazana ny Krismasy izao. Makasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao zany dia tiavo, arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.